raha hoe ny tompo tamiko hoe iza anao andeha iza anao andeha ho irakay dia namaly azy aho hoe ny aho irao aho mety indray zaho ranjakavola manaiky izany hirak'Andriamanitra izany hitondra ny hafatra ho an'ny fiangonany amin'izao alahady farany amin'ny volana aprily izay nananganantsika ho hevitra lehibe hoe manome fiainana ho an'ny mino ny tompo. Tamin'ny hirony sika efa nanoray ny jaona toko 7:4 tapany voalohany hoe izay mino ny zanaka manana fiainana mandrakizay. Dia no hazavaintsika ny hoe mino sotro apiditra ao anaty dia manenika ny tenantsika manontolo zany Jesosy sotroitsika hanitsika inotsika zany. Dia anio sika manohy ary vao mainka koa mampiariary 7:7 lazako aminareo marina dia marina tokoa izay mino no manana fiainana mandrakizay. Dia hazavain'i Jesosy niendrika any aontsika ho hita maso zany hoe sika mino. Raha nampianarintsika tamin'ny heriny hoe nanehoan'ny olona fa nandray zany fampianarana zany, nanaiky zany fitaomana zany, tena resy lahatra teo anatren'izany filazantsara zany ny olona, dia nandray ny sakramentan'ny batisa izy, ny sakramenta voalohany amintsika kristianina. Ary tsy fombafomba iny amin'ny fiangonana, tsy formalité iny hoe amenoana dossier hoe misy zavatra atao azy dia mila certificat de baptême ka dia atao batisa le zaza. Tsia fa tena fanehoantsika mihitsy fa raisitsika lay Jesosy Kristy maty dia atao batisa maty miaraka aminy sika. Romanina 9:9 tonge vakila io fototry ny fampianarana amin'ny kristianina momba ny batisa io mba ahafahantsika mampiorina zany fahatapa-kevitra ho an'ny tompo zany. Romanina 9:9 ny 7 sy ny 4. Romanina 9:3 tsy fantatrareo fa na iza isika no efa natao batisa ho an'ny Kristy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesana koa niara-nalevina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no ny andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Natao batisa mira niara-nalevina tamin'i Jesosy, niara-maty tamin'ny tompo. Batisa zany amintsika tsy famenoana taratasy, tena fandraisana mihitsy, fanekena mihitsy, fiarahana maty amin'ny Kristy. Dia rehefa tohizanao zany lalana nazavany soratra masina azy zany malaza dia malaza ny Galatiana 2:20 aina retsenjely fa voaombo miaraka amin'ny Kristy aho, tsy zaho tsy mivelona fa Kristy mivelona ato anatika. Ianao ilay natao batisa iny zany dia nombona niaraka tamin'ny tompo, maty niaraka tamin'ny tompo, nalevina niaraka tamin'ny tompo. Averintsika mba tsy ho zany no aneringerenany devolon'ny saintsika mandray ny fampianarana momba ny batisa, tsy endrika forma fa le foto-pampianarana
miara-maty amin'ny Kristy. Ahoana ny anehoana fa natao batisy ianao dia ny andininy faefatra teo hoe tahaka ny nananganana ny Kristy no andehanantsika kosa ho amin'ny fiainam-baovao. Miovy sika rehefa mandray zany fampianarana zany, miovy sika rehefa mandray zany finoana zany, miovy sika rehefa manaiky zany manaiky ho faty miaraka amin'ny Kristy zany. Le batisa zany dia efa mitaona antsika ho amin'ny fiovam-piainana, averintsika. Vao niverenanay tao amin'ny katekomenina tamin'ny sabotsy, ny batisa kristianina ankehitriny ampiasay ampiarin'ny fiangonana réformé. Lazaiko tamin'ny mpiatafika omaly hoe manina nge zany réformé, fiangonana manina zany réformé. Misy mampianatra diso any amin'ny sisiny any hoe reformé, zany hoe averina amin'ny forme. Reformé amintsika dia hoe havaozina. Ny fiangonana reformé rehetra era-tany anatin'izany efijekenina dia manaraka ny fomba nanaovana batisa an'i Jesoa. Raha ny anana fomba ihany sika dia ny fomba nanaovana batisa an'i Jesoa no arahintsika. I Jesoa ilay nanatona ny Jaona, marika toko voalohany 7 sy ny 10 aza sokafana antsony fa efa ela be na verimberitsika zany. Nanatona ny Jaona nandeha taony batisa Jesoa. I Jaona lay efa resy lahatra, i Jaona lay nanaiky teo anatrehan'Andriamanitra hoe fa izavo dia tsy miendrika akory na dia ny amaha ny fehikapany azy, zany hoe kasika ny tongotry ny tompo. Dia rehefa nanatona ny Jaona Jesoa, ny sakanany Jaona tamin'ny teny hoe ianao no tokony anao batisa, ka zany re ve nanao batisa anao? Valiany Jesoa hoe ataovy ihany ahatateraka ny fahamarinana. Dia nidina tao amin'ny rano Jesoa, fa tsy sanandray azy Jaona, fa na dia nandray ny fehikapany azy tsy mamendrika azy. Dia niraisiny Jaona rano kosa tamin'ny Jaona, tsy mikasika ny tompo izy amin'izany. Dia niraisiny ny rano, dia natobaka Jaona teo ambonin'ny Jesoa, ary dia niakatra avy tao amin'ny rano Jesoa. Iny ny marika toko voalohany. Fa tsy Jaona napakatra azy. Ho anareo izay efa natao batisa tany anaty rano rehetra, fantatrareo tsara, tapenana ny orona, dia pastera nandray anao dia asokany anaty rano, dia izy ihany mampakatra anao avy anaty rano. Fa tsy zany nataony Jaona tamin'ny Jesoa, fa i Jesoa no niakatra avy tao anaty rano. Niraisiny Jesoa ny rano, i Jaona ny rano, natobaka ny Jaona arak'izay zakany tanana. Raha manana fela-tanana efatra Jaona dia ataony efatra io, tondrany rano be dia be natobaka teo ambonin'ny Jesoa. Roa ihany ny tanany Jaona fa tsy sampona akory zany Jaona zany. Dia ny feno an'iny tanana iny mety ny teo natobany teo, sitrany mba misy rano mitobaka mitobo. Ny ao an-tsainy Jaona amin'izany mbola le hoe le batisa ndraika anaty rano hoe, dia nataony be dia be araka izay tratra. Fa ny anarany iny dia hoe baptême par aspersion, asperger de l'eau, mandraraka rano. Raha mijano eo zany eo dia mifanafika eo zany ny olona mahay zavatra. Baptise zao, baptise égale plongée dans l'eau. Dia afaka miteny moa le olona eo hoe o Jaona, tsy batisa io ataonao io fa tsy hodrano. Fa tsy zany. Vao tapitra ny nataony Jaona dia sokatra ny lanitra, nidina teo ambony Jesoa tamin'ny endriky ny voromahay lala ny fanahy masina, ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ity ny zanako malalako izay sitrako, izy no henoy. Tsisy discussion de forme, fa noraisin'Andriamanitra lay baptême par aspersion, nararaka ny rano. Dia hitan'ny fiangonana réformé iny dia iny narahy tsotra kely. Ary mamaky ny asan'ny apôstôly Ray manontolo ianao ohatra amin'ny toko 10
ohatra mitoko fahena ambin'ny folo ahitany mitoko fafolo amin'ny taranaky Cornelio any mitoko fahena ambin'ny folo taranaky madame Lydia zay manana anarany Lydia falifalia fahafantatry ny baiboly ny anaranao natao batisa tao an-tranony reo olon'ireo za mino fa tsisy renorano ao an-tranon'ry Cornelio raha be indrindra ny tao maolona manamboninahitra zany Cornelio zany raha be indrindra dia rano nitovozona natao tany anatin'ny sy ny fanasa-tongotry ny vahiny no nalaina nanaovana batisa azy mianakavy tao an-trano tao tena raha ny fiangonana mandraky titsika androany nisy zanako izay nieritreritra natany an-tsena tany nahita ny fanao ny sinoa dia nividy an'io izy mba zay fatikelyherininy asehoko anjanako efa misy tsy mahita ny sasany rehefa manao batisa eo ny deuxième culte tsinona dia ny deuxième culte ihany no mahita sotra dia tehirizina tato le rano kely ny robinet iny tsara tarena anaovan'ny sinoan'le entana dia sokafan'le secrétaire dia io le rano H2O io raha azo samborona tao anatin'ny tavoahangy kely ny H2O dia ny samboriko iny nanaovako batisa fa efa izy io mivaingana be lehibe io dia io niraisina anaovana aspersion de l'eau araraka amin'ny lohan'le zaza atao batisa sans discussion de forme dia vita batisa le olona safady teo dia miarana levina tamin'i Jesosy symboliquement fa tsy hoe hoentina any an-renirano dia nanandrana ny sasany nanandrana n'izany ny sasany nankany an-renirano ny mandro seza amin'ny fiteniko tamin'ny katekomena omaly afindoro afinangatra tsy namerina an'izay tsony zareo aviteny ananina teny fa namboatra sa nividy a fanaovandrano ngeza be ao an-trano ao sitrany mba voaja le teny hoe plongé dans l'eau dia alefa makao anaty rano ao ry tonton olona koza be iny entin'olona anankiray anatin'le rano be ao anaty fiangonana ao sitrany mba hoe plongé dans l'eau etsy mandrosoa da adventiste tsy misy efa hitako maso matoa amin'ny teny an'izany etsy Kadivato etsy amin'ny batista biblique etsy misy dia etsy Korondrano etsy Andohasa etsy misy bassin no anaovana batisa leoko na tia madio tsisy rano tongotr'olona io fa le ary mety misy rano tongotr'olona raha misy maromaro atao batisa eo ny lohan'ny sasany mety misy inona sy mananina anatin'ny rano dona tsy hoe vita nray dia avao zany dia vita fa rehetrarehetra atroboko dona mety mitondratondra areti-koditra ihany makao sy ny toy izany fa isika nandinika namakafaka nandalina ny tantara ny batisan'i Jesosy dia baptême par aspersion no narahan'ny fiangonana tsisy endrika iadikevitra fa ny fototra dia hoe miara-nalevina tamin'ny Kristy ianao aoriny batisa io zany miandrasana amin'ny olona fitezarany zanany aloha zaza mbola zaza izazy io ary ianao koa anamarika fa miovy izazy io vao vita batisa io dia miovy io zay nanao batisa ny zanany pédo baptême za dia nanamarika an'izany ny reniny angamba tsy nijery an'izany za nijery io zazy io natao batisa iny dia miova le zaza misy zavatra miova ho fiainany ao vokatr'izay izy miara-maty tamin'ny Kristy dia fitombony amin'ny fiainany ao dia miova izazy io ary arahan'ny finoanao zany za tompo mino fa natao batisa ny zanako dia miova io miara-maty aminao io ka miaina ny fiainam-baovao natsangana niaraka taminao zany lazaina dia famitinana ny fitorotenitsika tamin'ny hery mbola tsy toroteny androany zany fa ny androany dia ny hoe ity mofo midina avy tany an-danitra izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako
no manana fiainana mandrakizay ary sao ananganazy amin'ny andro farany hoy Jesosy. Miala avy amin'ny sakramentany batisa zany dia makaiza anterina manantitrantitra manambara indray fa ny teny averina mahasoa anareo iny apôstôly na trano pédagogue aza milaza an'izany la meilleure pédagogie la répétition dia ny famerenana indray anambarana pahibe maso fa mino aho dia mandroso aho makaiza manatona ny latabatra ny tompo. Zay mahatonga ny olona mianatra katekomena io faizany zay mbola nazo zany anarany zany a mpianatra manatona no anaranay tamin'izany. Mpianatra manatona mpianatra maninona manatona ny latabatra masina raha toizana reteny mianatra zany na vitsikely andry dada Jean reny tamin'ny androny a no raisina mpanray fanasan'ny tompo a firy monareo dada tamin'izany 5 no raisina mpandray fanasan'ny tompo. Mbola velo zany olona miteny zany fa za mamorona an'izany ny antony satria lava be ny fotoana ianarana ohatran'le olona ndeha hivory avy tem-piangonana ka hoentina makany amin'ny IFR raha zato izy mengatia 76 tatoa tonga any amin'ny IFR ndeha hivory fotsiny zany mainka fa hoe eninjato izy tonga ao mianatra katekomeninao dia atao tahaka ny mpianatry Jesosy. Firy taona mpianatry Jesosy mianatra 3 taona raha eninjato izy zany mirotsaka ao niny fotoana ianarana iny mandrapiaviny zay 3 taona ianarana ao raha izy tavela 76 no raisina amasiny no mpandray fanasan'ny tompo. Hitany fiangonana zany zany na voan'ny dady reny maromaro any izy tany am-pirotsahana fa 576 no noraisina io amin'ny fotoana io azy zao tsika miteny zao azy 40 cours no maximum angatana amin'ny ankizy mianatra katekomena vakio fototalana fa tsy tody am'izany 40 zany mandeha eny mianatra dao no voatery tsy afaka mianatra satria miasa ampiasain'ny sinoa ampiasain'ny karana ampiasain'ny tsy fantatro dia miasa sabotsy tsy afaka mianatra dia ho anjanako zay tsy afaka mianatra sabotsy dia makeo amin'io elanelam-potoanan'ny premier culte deuxième culte anao mandeha mianatra soratra masina misy klasy mampianatra soratra masina olo lehibe eo dia eo anao mianatra dia misy mpampianatra mikarakaranao eo dia iny zany misertifienao aty amiko rehefa fotoana andro hoe ho raisiny ianao dia nianatra tao mpianatra io pasitery dia azo raisiny ianao satria tsy afaka mianatra sabotsy amonjenan'ilay fotoana tsy maintsy afahana mianatra ihany fa mandra-piavina efapolo cours sekoly fianarana nyiny 70 mianatra hitsana ihany zao 70 latsaka ray ireo zaza misoratra anaranao raisina amin'ny pentecote zao mandra-piavina pentecote io asa nao 70 tavelo ao safiry eo ampandianana eo satria rehefa mifampidiny dia mipesadresaka enona izy hoe misy an'izany misy an'izany misy an'izany dia mihemotra izy lay sakramenta faharoa amin'ny fiangonana réformé tsy efijakema ihany io roa ihany ny sakramentan'ny fiangonana réformé batisa sy ny fanasan'ny tompo dia averina mba hahafahan'ny olona mahazo tsara ka tsy miampisalasala azy mahatonga ny romonja dia satria ireo ihany sady nampianarin' Jesosy niatra taminy nampianatra momba fanambadiana Jesosy fa tsy nanambady izy dia tsy sakramenta zany ny fanambadiana. Nampianatra momba fahafatesana Jesosy maty izy fa nantsangana tany maty dia tsy napetraka ny fiangonana sakramenta zany fa zay nampianarin' Jesosy nampianatra momba batisa izy natao batisa nampianatra momba fanasan'ny tompo izy ary ny tenany mihitsy natao ny fanatitra dia ireo ihany ny sakramentatsika ity mofo midina avy any an-danitra anehoanao hita maso fa mino an' Jesosy ianao tsy fombafomba io ary io koa tsy fanafody misy olona marary dia marary be ony fa ampanaiso izy sao maty tsy ody faty io fa ny tenin'ny tompo dia hoe
zay mihinana nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay. Efa noresantsika io fiainana mandrakizay io tamin'ny heriny antelitsika indray hoe ny fiainana mandrakizay araka nataony fampianaran're fiangonana réformé dia hoe ilay fiainana atrehin'Andriamanitra, hiarahanao amin'Andriamanitra. Amin'ny fiteny Jesosy mijaona toko 10 hoe mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra samono riandringana fa izaho aho mananany fiainana sady ananany be dia be. Ilay fiarahanao amin'Andriamanitra ny dikan'izany. Mandeha am-piangonana ianao dia miaraka raha zany koa ny tsy hiarahana amin'Andriamanitra dia efa tsy intsony hoe ho any am-piangonana raha zarery no hany zany loha dia tonga dia vera hoe tena mba hoe automatique zany ho aty am-piangonana sa tsy marina zany. Izy amin'nakaty tsy niaraka tamin'ny tompo tsisy an'izany aty paster miaraka tamin'ny tompo zay nakaty aika vao maraina dia miteny mangataka tompo momba anay miaraka aminao zay miaraka aminay ianao any am-piangonana dia akisany rehefa mirava miaraka amin'ny tompo any mivoaka etsy asainy dia koanao hoe inao zao tompoko mandeha inao zay toko miaraka amin'ny tompo dia mivoaka mivavahady miaraka amin'ny tompo zany mahitakitaka ny sasany hoe za rehefa timiany eo za tsy miaraka amin'ny tompo tsony. Dia fehezina miteny tompo Matthieu toko 7:20 hoe indro zaho manareo mandrakariva miaraka aminao ao ny tomponao fiainana mandrakizay. Dia io zany ianao taomina resena lahatra hoe manatona ny latabatry ny tompo. Sakana entana zay mbola tsy mpandray fanasany tompo raha indray dia tsy nangatareo fa zy tia menatr'olona za zao efa siga mihery 50 taona que 60 moins zay koa za zao hoe mbola tsy za indray dia tsy nangatanany zany tena misy mananana amintsika eo aza manangatana nanaka tsy manino fa ianao manangatananao ponao ao po tsy mbola mpandray fanasany tompo. Dikan'izany tsy mbola ekenao zato isan-jato tsy ekenao amin'ny fiainanao tsy mbola marina aminao fa maty teo amin'ny azo fijaliana amonjy anao Jesosy Kristy. Zany mahatonga an'io antsony sasany any amin'ny fiangonana hafa hoe confirmation, confirmer sa foi. Za dia manambara mihitsy maneho hita maso asehoko anareo fa mino aho iny Jesosy iny namonjy ahy. Confirmation tonga azy amin'ny fiangonana sasany hoe maninona ro sisa solennel tena mitoerany amaizy azy mihitsy tsy miova amin'io mihitsy ary io mihitsy no ekeko dia Jesosy teo amin'ny azo fijaliana. Dia iny Jesosy teo amin'ny azo fijaliana iny probleman'ny Jiosy amin'ny andininy 20 hoe ary dia nifanditra ny Jiosy ataon'le io ahoana re mifaromeny nofo ho anitsika satria tena atao an-tsainy Jiosy tovy tsy misy valaka atao an-tsainy Nikodemosy fa izany hoe raha tsy ateraka indray ianareo dia tsy mahazo mahita fanjakan'Andriamanitra. Dia iny Nikodemosy efa fa 70 taona iny eritrehitra mbola idy zao kibony reniny raha mbola velon'ny reniny. Dia ohatr' zany ny Jiosy raha miteny Jesosy hoe ataon'le io ahoana re mifaromeny nofo no ho anitsika dia tena ho anao carnivore mihitsy ny Jiosy tamin'izany dia hoe ho tetehina le io dia hohaniny. Nanorona ny fanasany an'izany makitsika ny Korintiana 2:1 atao mba hohan'ny kely tamin'ny sitrapon'Andriamanitra ary tiako ho azonareo tsara ny 7:20 amin'ny toko io fa dia eto atoko koa dia hijanona 7:20 io manko ilay manindry tsindro ny ria fomba ilazan'ny apôstôly azy Korintiana 2:1 7:20 fa izay rehetra mihinana sy misotro dia mihinana sy misotro fanameloana ho an'ny tenany raha tsy mamantatra ny tena
ny tena. Na izy mpampianatra teolojia mahay sy mazava saina dia mazava iteny io hoe ny tena mira, ny tenan'i Jesosy. Iza zany? Iza zany ny tenan'i Jesosy zany? Ny fiangonana. Hainareo tsy mahay koa. Ny fiangonana ny tenan'i Jesosy. Ary iza zany fiangonana zany? Io trano io. Fa iza ny fiangonana? Ianao io ny tenan'ny Kristy. Mamantatra ny tena, mamantatra ny fiangonana. Ary tsy olon-tokana zany tena zany. Fa le vahoaka kristianina mpino an' Jesosy Kristy, zany tenan'ny Kristy zany, dia mamantatra ny fiangonana. Inona zany hoe mamantatra? Méditer, mandinika. Io fiangonana io a lazain'ny apôstôly Paoly any amin'ny asan'ny apôstôly toko 20 hoe novidiany Jesosy tamin'ny rano. Io fiangonana io a no antony nahafaty an' Jesosy teo amin'ny fijaliana mba hananganany ny fiangonana eto ambony ty vatolampy tena oroko ny fiangonako. Arovan'Andriamanitra sabiao amin'io izy. Dia zay sanatry maninninona ny fiangonan'i Jesosy Kristy io, le vatan'i Kristy, ny kristianina zany, io ianareo io zany, na izy manao ininona. Amaky ny Romanina toko 9:20 ianao a hoe manafitohina olona anankiray miala amin'i Jesosy Kristy dia mihinana sy misotro fanamelohana. Ary zany mahatonga n'ilay fanekena ataon'ny diakona misy an'izany mafy orina be hoe ary anao zay hitandrovana fatratra ny firaisan'ny fiangonana. Dia mba somary alehibe azo kely ny loponao. Io olona akaikinao zany mety ny akikely tongotry Jesosy. Le olona akaikinao io ny akikely tongony. Momba ny tenan'i Jesosy izy amin'izany. Aza asiana ony ny akikely tongotry Jesosy. Esory. Tailana zany ny tenan'ny tompo fa ny alatao ny oro-tongotry ny akikely. Ino dikan'izany? Manana ny toerany tsirairay ao amin'ny vatan'i Kristy ianareo reo. Ka raha misy maninninina anareo reo dia maninninina ny tenan'i Kristy ka mahasabiao azy. Zany mahatonga mampianatra anareo tsy ho azy zany ao anareo. Arovy aza atao zay anotohinan'ny olona io vatan'i Kristy dia anareo zany. Taotaomin'ny olona anao zao dia lasa atao izao dia korotanina le fiangonana dia hoe io zany atao tsy fiangonan'i Kristy zany korotana zany. Raha io olona io zany korotana dia le vatan'i Kristy ny mikorotana. Io zany Jesosy fa brône korotana ny volony. Satria singamolo ray amin'ny lohan'i Jesosy kristianina anankiray a. Dia nikorotanao ny fiangonana dia mety ny lohan'i Jesosy zany nikorotanao dia tonga dia nikorotana ny volony. Io Jesosy fa manao volony reny rasta reny. Satria nikorotanao ny fiangonana. Zany mba sary atao an-tsainao a mieritreritra zany hoe mamantatra ny tena. Raha misy marary io tenan'i Kristy io, atao zay hitsabonan'io, atao zay hikarakarànan'io. Raha misy maratra io, atao zay hitsabona azy. Naratra afa-tsy nitsabonareo i Jesosy, nono afa-tsy nomenareo ranony, nangetaheta afa-tsy nomenareo rano. Dia hoiry zareo tamin'izany olona mafana fo be tao amin'ny tempolo tao. Viny ianao nona tsy nomena ianona, viny ianao nangetaheta tsy nomena rano, viny ianao nireo narary tsy novanginay, viny ianao tany am-ponjaka tsy novanginay. Dia hoe Jesosy zay tsy nataonareo tamin'ireny mino ahy ireny dia tsy nataonareo tamiko.
zay nataonareo tamin'ireny minoa reny dia nataonareo tamiko niavonavonanao ny anankiray tamin'ireny momba ny tena Kristy ireny dia tamin'izy izao na niavonavo dia iny zany ianao dia ndray fanasany tompo a Jesosy manasanao mitsikitsiky be dia anao osisy anao eo hiavonavonanao Jesosy satria anao niavonavona tamin'ny anankiray tamin'ny zanak'Andriamanitra dia sanao ve anao zany io zany Jesosy manasanao mitondra ny mofo a sy kapoka dia manontsanao ovianao sanao manao zany zany anke fivavahany kristianina io e le fifandraisanao amin'Andriamanitra asehonao aty amin'ny fiainany fiangonana aty zay mihinana ny nofo sy misotro ny rano no manana fiainana mandrakizay mampandray fanasany tompo anao anaka miomana ray latabatra amin'ny tompo ianao a tena mitaona anao a tany amin'ny piatafika zay tamin'ny heriny fa omaly zay tsy nanao zany fa hafa ndray fianaranay tao fianarana moa fiomanana ho amin'ny fifidianana dekona nataonay maly satria any koa mila omanina mba hirotsaka dia baireza dia aty koa manina tamin'ny ankato fa tamin'ny heriny zay a nanandrana dia maneo le hoe zaho mandefitra amin'ny namako io dia retiro anankiroa zao a tsy ianareo roa resaka fa le anankiroa hafa reto resaka mba tsy tabataba sy tsy andany fotoana dia mpanakaiky eo fotsiny dia mitodika moramora dia mijery ohatra zao le namana akaikinao donc zareo fotsiny tsy mitabataba maso zany ve tsy miteny dia mba tsikitsikio izy zany zao zany ataoko zany misy tsy tiany zany anina koa ary mila terena itsika dia averiko ao an-tsainao a aisika zao atao trano tompo sika sao dia ento ny tompo sa tsy eto izy dia zay ataonao eto a sady miatra aminy so vetretanao hitany fotsiny hoe eto izy fa miatra aminy kio itsikilo ame tsara velatsika namanao dia itsikilo ty ame tsara velatry amin'ny tompo ianao so dia mieritreritra ianao hoe ty fivavahantsika ty forme fotsiny dominical fa eo amin'ny tompo dia zay ataonao eo a ataonao aminy zany raha inteny zany taminao dia mba hitsikitsiki izy raisy tananao iny olona mafana ny tanana sa mangatsika dia zao ianao fandray tanana hitany Jesosy zao atao tranony sika eto izy zao na aiza ingonandrona telo eto amin'ny anariko dia toy izy rehefa miaona amin'ireny zanak'Andriamanitra iny ianao hitanao ny andalana dia raiso tanana raha possible dia mifanoroko rehefa tsy possible satria samy anaty tomobila dia mifandalo fotsiny dia tsy manino fa rehefa mba possible fandray tanana dia mifanoroko zany zanak'Andriamanitra zany mba ho hitany ila ty ambony tany zany fiainany lanitra iainanao zany fa tsy mieritreritra lanitra nefa tianao a tsy any akory dia miainany zany mihitsy ianao a amin'ny fiarahanao a amin'ireo zanak'Andriamanitra eo zany ny atsika zany fiainana mandrakizay tompoko ny fiainanao men'Andriamanitra atsika dia iainantsika dieny tany tsy nofinofisiny zany dia tsy atao a ohatry zany ny ataonaovako azy asaina manao zay vao manao mba raisy tanana ay raisina tanana aminao fa tena fiainanao le izy ianao no fanena taniko ka tsy niraisiko tanana raha possible noroko raha possible dia ho possible io a misy antony be deaibe a maika ianao somary tsy vonona misy an'izany a avy a manatina dia hitako be mitsy tsy vonona ianao mandratra anao raha mbola noroko anao eo dia tsy manoroko ao fa fiainana
tsy le mandray tana azy fanoraka fotsiny koa ny fiainana sao dia zay le dia hoe betotata rehefa tsy fanoraka tsy zay a fa fisainanao isan'andro mihitsy io any an-trano any am-piasana eny an-dalana zay misy ianao na aiza aleanao a dia aseho izy zany hoe manana ny tompo oamponao ianao nazovo mihinana ny nofoko sy ny misotro ny rako dia mitoetra ho amiko ahy zaho ao amino i Jesosy dia ento any amin'izay ifandraisanao amin'ny olona rehetra any a zany fanananao amin'i Jesosy zany farany mandrea anaka any ampiasana anareo any tsoanao a ny fitafiana masina ny raisinao dia Jesosy Kristy Romana 3:7-8 mitafian'ny Kristy Jesosy dia esolinao zay fitafianao zay fa rehefa tonga any ampiasana ianao a jiolahy sady jiovavy tena ny fona aminao anakazy ataon'izany misy miteny tamiko direct mihitsy mpianatra reo zany olona zany oe haivediko anao zany ritata tena tonga ny ampiasa mampianatra anay teny ratsy be izy iny kay zany nampianatra anao an'izany hevitry manaraka anao any hitafio Jesosy Kristy fazarina ny an-dalana any ny tompo dia hiditra ny ampiasana anao dia azo avilanao miandry tokotany izy Jesosy miandry fa zany dia mpianatra anao fa tsy hitafy anao aloha rehefa miditra ao aza ataon'izany any ampiasana mpampiasa olona reo a zany geja ataonareo any ampiasana haireny mpiara vavaka aminareo pasteur tena tirana mihitsy reny any ampiasana mampahory anaka hitafio Jesosy Kristy ento any ampiasana any izy fa zajanao mba vady eo hiditra mivavady ampiasana anao a dia soronao le akanjo miandreo Jesosy mba vady anao miditra dia olona masika verina tsy azo iaranena mihitsy tonga ao ampiasana tsy zany ianao anaka natao batisy ianao Romana 3:1-5 teo iaino le fiainam-baovao nyraisinao tamin'i Jesosy efa maty ianao taloha na levina miaraka tamin'ny tompo natsangana indray olom-baovao raha misy ola amin'ny Kristy dia olom-baovao izy efa lasa zany zavatra taloha rehetra zany entiny zay spécialité lasa tamin'ny taona ny faharatsianao rehetra fa ianao olom-baovao ao anatinao Jesosy Kristy raha velona any amin'ny taratasy ny apôstôly Paoly ianao raha tsy olona ny lavina ianao dia ataovy miasa tsara isainao io mandray zany teny tompo zany hoe zaho mitafy amin'ny Kristy na aiza na rahovina na iza ifanenako sy ifampiresahako sy ifandraisako dia mitafy amin'ny Kristy aho ato anatiko ny tompoko velona miaraka amiko na zovo mihinana ny nofoko sy misotro ny rako dia manana fiainana mandrakizay zaho mitoetra ho aminy ary izy amiko hoy Jesosy dia izy ho velona tahaka aiko pahiran'Andriamanitra ianao anaka pahirezin'Andriamanitra ianao zany fiaranao amin'ny tompo zany a dia maherezy indrindra amin'izay anoraikitra hitafianao an'i Jesosy Kristy any rehetra any amen